Akasitrako ianao tsy misaraka amin'ny televiziona malagasy miaraba tokolasy tompokivavy tonga soa tao anatin'ny fampahalalam-baovao manasa antsika rehetra anaraka hatramin'ny farany dingana iray lehibe eo amin'ny fanamafisana ny fiara-miasa raha-toekarena eo amin'ny Madagasikara sy Egypte ny fionana ara-teknika sy ara-barotra nampivondrona ireo mpandraharaha avy amin'ny firenena roatonta dia Madagasikara sy Egypte izany ny Economic Development Board of Madagascar na ny EDBM sy ny GAFI no nitarika sy nandrindra ity fionana ity izay nifantoka tamin'ny fandrindrana sy ny resaka toekarena izany anisan'ny natolotra tao anatin'izany ny vina ara-toekarena sy ny fanamorana ny fampiasam-bola ny fanakalozan-kevitra tao anatin'ity dinika ity nanentana ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ireo mpamatsy vola sy mpampiasa vola egyptianina mba hampiasa ny volany eto Madagasikara. Mbola ako ny fitsidiana ofisialy ataon'ny filohan'ny fanavaozana any Egypte amin'izao fotoana izao eo amin'ny sarin'ny Babi Stéphane sy Mamy Rafavson. Nampivondrona ireo tompon'andraikitra ara-toekarena sy ireo mpandraharaha ity fionana strategjika ara-toekarena sy fandrarana ity tanjona ny fifanakaloza-kevitra momba ireo sehatra ahafahana mampivelatra ny fiara-miasa sy mametraka fiara-miomanantoka maharitra anisan'ireo laharam-pahamehana nodiniana ny fanatsarana ny fifandraisana ara-barotra ny fampiasam-bola mamokatra ary ny fifampizarana traikefa sy fahaiza-manao nandritra ny famelabelarany dia nanasongadina ireo tombona strategjika nanan'i Madagasikara ny filohan'ny fanavaozana Randrianirina Mikael nambarany fa firenena manana harena voajanahary maro toetany manan-karena ary vahoaka tanora afaka manohana ny fitombon'ny toekarena i Madagasikara nazavainy tamin'ireo mpandraharaha egyptianina fa misokatra amin'ny fampiasam-bola vahiny ny firenena ary manolotra sehatra maro azo ampiasam-bola toy ny agro-industrie ny arenan-kibon'ny tany ny fizahan-tany ny angovo azo avaozana ny fotodrafitrasa ny indostria ary ny toekarena nomerika. Ity fionana databatra boribory ity dia manatanteraka ny ray amin'ireo tanjona lehibe amin'izao fitsidiana ofisialy ataoko izao ny hampifanakaiky ireo mpandraharaha ara-toekarena avy amin'ny firenentsika roatonta ary ny ampisy fiarahamonina maharitra voalanjalanja ary samy mitondra tombotsoa. Tsy maintsy adika ho tetikasa fampiasam-bola asa ary fiarahamonina ifanomezana tombotsoa ny fifandraisana ara-diplomatika tena tsara misy ao Madagasikara sy Egypte ary araka ny ambarako matetika ny fiaraha-miasa amin'ny firenena afrikanina dia iray amin'ireo fanalahidy lehibe amin'ny fanovana ara-toekarena ny kontinantatsika midadasika manana harena tsena tanora mavitrika ary fahaiza-manao i Afrika ny fanamby ombonatsika dia mampifandray ireo tombony strategjika ireo ny mamolavola tetikasa matotra ary ny manatanteraka izany hatramin'ny farany nandritra izao fitsidiako teto Egypte izao dia afaka nahita zava-bita miavaka ao ny tanàna vaovao ho an'ny fitantanan-draharaha-mpanjakana ny fampandrosoana ny Alamein ary ireo fotodrafitrasa lehibe natsangana dia mampiseho fa afaka manjary zava-misy ny vina iray rehefa miolona amin'ny fandrindrana mazava ny famatsiam-bola voangona ny fahaiza-manao ara-teknika ary ny fanaraha-maso entitra izany fahaizana mandroso avy amin'ny vina ho amin'ny tetikasa ary avy amin'ny tetikasa ho amin'ny zava-bita tena miasa tanteraka izany indrindra no tiany Madagasikara amafisina ao anatin'ny fanavaozana. No mafisin'ny kolonel Randrianirina Mikael fa lahara-pahamehan'ny politika fampandrosoana ny fanatsarana hatrany ny tontolon'ny fandrarana sy ny fiarovana ny mpampiasa vola no marihany fa ny EDBM dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fanamorana ny fizotra ny fampiasam-bola sy ny fanohanana ireo tetikasa mba hahafahan'ny mpampiasa vola manatanteraka ny vinavinany nitodika manokana tamin'ireo mpandraharaha egyptianina izy ka nanasa azy ireo handinika akaiky ny fahafahana mampiasa vola any Madagasikara. Tetikasa matotra ara-teknika manana famatsiam-bola ary afaka miasa maharitra no ilaitsika. Poporofony izany fanoloran-tena izany dia misy délégation ministériale lehibe miaradia amiko anio miaraka amin'ireo solotena ny mpandraharaha ara-toekarena malagasy. Ny fisian'izy ireo eto dia maneho ny fahavonona ny Madagasikara iaino ny toronkevitra ireo
hanomboka avy hatrany midinika raha teknika ary andinika ireo fepetra mivaingana ahafahana manatanteraka ny dedikasy ry mpampiasa vola egyptianina antsoina ny Madagasikara ny reny vola ny teknôlôjia ny fahaiza-manao ary ny traikefa efa voaporofanananareo amin'ny fanatanterahana dedikasa sarotra. I Madagasikara kosa dia manana harena stratégique tanora manan-talenta fa ahafahana mamokatra lehibe ary toerana stratégique ahafahany miditra amin'ny tsena maro. Noho izany manasa anareo zahay mba tsy ho tonga amin'ny mampamatsy vola fotsiny fa ho mpiara-mombonatoka, mpandraharaha, mpampandeha ary mampiasa vola miaraka amin'ireo orinasa malagasy. Mandritra ity fihaonana andatabatra boribory ity dia hanana fotoana ahafantaranareo bebe kokoa izay atolotry Madagasikara ianareo ary fanakalozana mivantana amin'ireo tompona andraiki-panjakana sy ireo mpandraharaha ara-toe-karena malagasy izay manatrika eto. Nandritra ireo atrikasa ara-teknika dia nazavaina tamin'ireo mpandraharaha ny rafitra mifeny fampiasam-bola ao Madagasikara, ireo fepetra fanamborana napetraka ny fanjakana, ny tombotsoa raketra ary ny fahafahana mamorona fiaraha-miombonantoka eo amin'ny orinasa malagasy sy egyptianina. Nodiniana ihany koa ireo sehatra vaovao afaka hisarihana reny vola sy teknôlôjia mifanaraka amin'ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra. Izany mikasika iny dingana lehibe vita eo amin'ny fiara-miasa ara-toe-karena eo Madagasikara sy Egypta iny. Fa nanao fitsidiana ara-teknika ny renivohitra vaovao New Administrative Capital iray amin'ireo tetikasa goavana indrindra amin'ny fananganana tanàna sy fotodrafitrasa moderna aty Afrika. Ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara Mikaela Randrenirina sy ny delegasiona malagasy miaraka aminy anatiny izao fitsidiana ofisialy any amin'ny Repoblika Arabo Egyptianina izao. Maneho ny finiavan'ny Madagasikara namafy ny fiara-miasa amin'ny Egypta eo amin'ny sehatra ny fanajariana ny tanàna, ny fanorenana fotodrafitrasa ary ny fampandrosoana moderna ity fitsidiana ity. Nandritra izany dia nijery ireo fotodrafitrasa lehibe ao amin'ilay tanàna vaovao ny delegasiona malagasy, ireo trano lehibe, birao-panjakana, ny fitoerana arabola sy arabaritra, ireo trano fonenana, ny tambajotra fitaterana moderna, ny rafitra nomerika ary ireo fotodrafitrasa arangovo izay mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena. Natao mifanaraka amin'ny fitombon'ny mponina sy ny toe-karena ao Egypta ity tanàna ity ka lasa fitaratra ho an'ny fampandrosoana ny tanàn-dehibe sy ny fanorenana maharitra eto Afrika. Voaporofo fa ny fanavaozana ny fotodrafitrasa no iray amin'ireo andro lehibe ahafahan'ny firenena manafaingana ny fampandrosoana ara-toe-karena, manatsara ny fivezivezen'ny olona sy ny entana ary mampitombo ny fahatokisan'ny mpampiasa vola eto an-toerana sy ny avy any ivelany na namafy izany ny filohan'ny fanavaozana. Ankoatry ny fitsidiana ara-teknika ny tanàna vaovao any Egypta iny dia tafiditra tao anatin'ny fandaharam-potoana ihany koa ny nanatanterahana fihaonana ara-teknika niaraka tamin'ireo tompona ndraikitry ny vondrom-pamokarana industrialy, sivily sy miaramila tao Egypta. Ny fantoka tamin'ny fahaiza-manao ara-industrialy sy ny teknôlôjia avolenta ampiasaina amin'ny famokarana fitaovana ho an'ny sehatra sivily sy ny fanohanana ara-lojistika ny dinika. Voaresaka manokana ny sehatry ny angovo azo avaozina, ny milina sy ny fitaovana moderna ho an'ny fambolena, ny rafitra ara-lojistika izay verina ho sehatra stratégique anohanana ny fampandrosoana sy ny fanomafisana ny toe-karena ny firenena. No amafisiny rotonta fa vonina anitatra ny fiara-miasa amin'ny alalan'ny famondrana teknôlôjia, ny fanofanana ireo teknisiana sy enjeniera ary ny fampandrosoana tetikasa iombonana. Ity fihaonana ara-teknika ity dia anisan'ny ezaky ny fitondram-panjakana tarihin'ny filoha ny fanavaozana Mikaela Randrenirina hitady vahaolana sy traikefa iraisam-pirenena anohanana ny fanavaozana ny indostria sy ny fotodrafitrasa eto Madagasikara. Ankoatr'izay dia nizara ireo fahaiza-manao amin'ny famokarana fitaovana fampiasan'ny tafika ihany koa ry zareo Egyptianina
ary nanome sosikevitra amin'ny fanomboana fiaramiasa amin'izay lafiny iray izay. Ary ny amaranantsika ny vaovao avy any Ejipta dia mbola anisan'ny tafiditra tao anatin'ny fandaharam-potoana nandritra izao fitsidiana ofisialy nanasan'ny filoha Ejipsiana ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika izao ihany koa ny fitsidiana ara-kolotsaina ka nitetezana ireo vakoka malaza indrindra eto amin'izao tontolo izao ao Ejipta. Ny piramida izay mampalaza ny Ejipta mazava ho azy, toy ihany koa ny mosea mirakitra ireo vakoka ara-tantara anarivony taona. Ho antsika izay mbola tsy tany Ejipta dia ndeha hiara-nao fitsidiana miaraka amin'ny filohan'ny fanavaozana mivady sy ny délégationna malagasy tany an-toerana isika. Eo amin'ny reportage ny Babi Stéphane sy Mamra Vovson. Piramida ny Gizeh anisan'ny zava-mahagaga navelan'ny sivilizasionna Ejiptiana fahiny, toerana manatantara tsy azo lalofa-potsiny rehefa mandalo aty Ejipta. Nanomana fotoana ahafahan'ny délégationna malagasy mahita mivantana ity vakoka maneran-tany ity ny fitondram-panjakana aty toerana. Nitsidika sy nandinika akaiky ihany koa ny sphinx lehibe, tsangam-bato goavana maneho ny hatsarany ny zavakanto sy ny fahaiza-manao eo amin'ny lafin'ny maritrano Ejiptiana fahiny. Nandritra ny fitsidiana dia naneho fahalinana manokana tamin'ny tantara sy ny lanjan'ireo vakoka ireo ny kolonel Renjeneriana Mikael. No mafisy ny fahadidy iombonana ny fiarovana sy ny fampiroboroboana ny lova ara-kolotsaina, satria arena iraisan'ny olombelona sy lova sarobidy ho an'ny taranaka ankehitriny sy ny ho avy izany. Taorian'izay dia nitsidika ny tranom-bakoka lehibe Ejiptiana, Grande Egyptian Museum ny délégationna tarihan'ny filohan'ny fanavaozana. Tao no nahitana ireo vakoka farahonika manatantara, anisan'izany ireo arena avy amin'ny fasan'ny Toutankhamon sy ireo zavakanto maro maneho ny halehiben'ny sivilizasionna Ejiptiana nandritra ny arivo-taona maro. Ity fitsidiana ara-kolotsaina ity dia maneho ny lanjan'ny vakoka resam-pirenena sy ny mahazava-dehibe ny fifanakalozana ara-kolotsaina eo amin'ny firenena rotota. Maneho ihany koa ny finiavana hampiroborobo ny fifanakalozana sy ny fifanajana eo amin'ny samy vahoaka amin'ny alalan'ny fandalinana sy fanomezana asina ny tantara sy ny kolotsaina. Amin'ny alalan'ity fitsidiana ity dia manamafy ny fanoloran-tenany amin'ny fiarovana ny vakoka ara-tantara sy ara-kolotsaina ary ny fanamafisana ny fifandraisana sy ny firalahiana eo amin'ny Madagasikara sy Ejipta ny filohan'ny fanavaozana Renjeneriana Mikael. Maromaro ireny vaovao avy any Ejipta na raha antsika ireny hiditra amin'ireo vaovao teto an-toerana ary isika. Tolotrasa sandoka, mariage forcé, ny call center santionany amin'ny famarinan'olona anabaka izay misy eo amin'ny endrika maro samihafa ary tena miamianaka amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy avaozana ny paikady hiadiana amin'ity fisolokiana sy varotr'olona ity. Najoro ny task force iraisana ministera maromaro hiadiana amin'izany ary no amafisina ny fiaramiasa iraisampirenena. Efa misy ihany koa ny tolo-dalàna anamafisana ny sazy sy ny ady amin'ny resaka famarinan'olona. No Marina Androany, ny andro maneran-tany hiadiana amin'ny famarinan'olona teny Andrainarivo no nanaovana ny hetsika ny atoandro teo. Nanangona ny vaovao Aina Rabetany sy Adzara Zafin'ny Piasa. Hiroso amin'ny fanavaozana ny paikady rehetra hiadiana amin'ny famarinan'olona ny fanjakana malagasy hoy ny prime ministre lehiben'ny gouvernemanta tamin'ity andro maneran-tany hiadiana amin'ny famarinan'olona ity. Efa afaka tamin'ny lista grise i Madagasikara tamin'ny taondasa noho ny ezaky ny fanjakana. Eo ihany koa ny fisokafana amin'ny fiaramiasa iraisam-pirenena
hiadina amin'ny fisolokinanabaka. Ary ny tenenina andriamatoa sekretera-panatanteraka teo dia ao anatin'ilay groka io fahadimy. Misy an'io fepetra fisoroana amin'ny alalany fanaraha-maso. Fa indrindra ny fanenjena sy fanasaziana kosa raha misy ny tratra. Enjana be ny task force izay natsangatsika ao zany amin'ny fanenjena. Zany hoe ty famarinana olona ty zany manamora fandikan-dalàna hafa. Ary anisan'ny crime organisé. Dia tafiditra anatin'izany ihany koa ny kolikoly. Zay no mahatonga anazy tafiditra anatin'ilay orientation stratégique voalohany amin'ny PGER hoe répondre aux urgences. Maika ity zavatra ity. Mba tsy hanapotika ny fandriam-pahalemana eto amintsika, hanapotika ny fitoniana, hanapotika ihany koa ny ataoko hoe famarina toerana ara-politika. Raha miresaka déstabilisation antsika tato ato, misy olona trandrahana ao anatin'izany. Zay zany no mazava-dehibe an'ity ao mason'ny gouvernement. Zay fanavaozana tokony atao rehetra, na lalàna io, na rafitra io, na ny toetsain'ny olona, ny fanabeazana io, dia ho ataontsika daholo mba tsy ho eto Madagasikara no iasan'ny zay gropy mpanao famarinan'olona, ary mba tsy ho olona eto Madagasikara indrindra fa malagasy ihany koa no victime amin'ny famarinana olona. Isan'ny endrika isehoany izany hoy ny ministry ny fitsarana, ny cryptomonnaie oska, ny call center, ny tolotrasa misy fitaka ny velany, ny fisolokiana ara-pitiavana na ny mariage forcé na antery. Efa anjato ny novoasambotra ary natolotra ny fitsarana. Fa misy site maromaro efa démantelé, misy olona efa manjatony a novoasambotra ary voatsara, misy mbola ho tsaraina ihany koa, misy ny tena victime, misy ny victime sady complice ary misy ny tena auteur principal, ary misy ny vrai patron tena le any ivelany. Reny vrai patron reny misy efa identifiena ihany koa ary dia anaovana fiaramiasa iraisam-pirenena ny ahafahana manenjika azy ireny. Isan'ny nanamafy ny fahavonona ny hanoana ny Madagasikara amin'ity ady amin'ny famarinan'ny olona ity moa teto États-Unis sy Chine tamin'ny alalan'ireo masivony. Rafim-panjakana manana ny fahefana feno anaramaso ny fandikan-dalàna sy ny fifaninanana ary ny fanitsiana ara-baritra ny ANMCC. Goavana ny andraikiny eo amin'ny fiarovana ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy. Ka anisany nahazo foto-drafitrasa vaovao ity rafitra iray ity ny Fary commune Karobato district na Tsimdrano anatanterahana izay asany izay. Malagasy manodina ny vokatra malagasy, manjifa ny vita malagasy mba ho mora amin'ny mpamokatra malagasy ny mifaninana amin'ireo vokatra tsy malagasy. Io no tanjona ho an'ny fahefam-pirenena misana ny fanitsiana ara-baritra. Avitry ny anara Kotorso, Erakoto Malala sy Shakira Kotomanga. Miaro ny indostria sy ny mpamokatra eto an-toerana amin'ny fifanana tsaradrariny sady miantoka ny fanarahana Madagasikara ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny varitra mba hisiany fifanana ara-drariny eo amin'ny vokatra farana sy ny vokatra vokarina eto Madagasikara. Ireo no anjara andraikitra goavana iantsoroan'ny ANMCC na ny fahefam-pirenena misana ny fepetra fanitsiana ara-baritra. Misy ny didim-panjakana mamaritra ny anjara andraikitry ny ANMCC. Ny ANMCC araka nazavaintsika teo resaka hoe fampiarana sy ny famoahana ireny fepetra fanitsiana ara-baritra na koa ny mesure corrective commerciale ireny napetraka izy io ahafahana miaro ny indostria sy ny koa ny sehampamokarana zany izay misy eto an-toerana manoloana indrindrindrindra ny mety ho fitobasan'ny entana nafarana avy any ivelany raha ohatra ka hoe miteraka fahavoazana ho an'ny indostria na koa ny sehampamokarana izany fitobazan'ny entana avy any ivelana izany. Ny tanjona dia ny fiarovana ny indostria na koa ny sehampamokarana anatiny fitandrovana ihany koa ny asa satria betsaka ny malagasy miasa ny anivon'ireny indostria ireny sy ahafahantsika ihany koa mampiroborobo ny entana vita malagasy. Rafim-panjakana iray eo ambanin'ny fiahian'ny ministeran'ny varitra sy fanjifana mananjara asa goavana ny ANMCC 12 taoriany antsoroany ny andraikiny
dia nisitraka fohy be toerana moderna manana velarina 450 metatra toradroa teto Ifary commune Karobato district eny Atsimon-drano ny ANMCC. Ivitoerana ahitana efitra 720 sy toeram-pivoriana 3. Fohy be toerana izay notokanan'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta Mamtina Rajonarisson ny maraina teo. Notronony ny ministra ny varitra sy ny fantsifana Aingo Tinandriamadson ny tare général ny ANMCC Bardelemy sy ireo manam-pahefana isan-tsokajiny. Ankoatra ny foto-drafitrasa dia nampahafantarana teto ny trano kalavaovao ny ANMCC izay ampahafantarana sy anazavana ny andraikiny sy lalàna mifehy azy ireo, ny fampahafantarana ireo fepetra miatra, ny fanadidina atao. Tontosa ihany koa ny fametrahana plateforme na sehatra nomerika izay manamora ny fanadiadina, ny fireketana an-tsoratra ireo andray anjara ao anatin'ny fanadiadina, ny fametrahana fitarainan'ny orinasa izay trapasahiranana noho ny fifanana tsara-dalàna na ny fitopaka ny vokatra avy any ivelany. Manokatra fiara-miasa amin'ny tsy miankina ny banky iraisam-pirenena momba ny famatsiana herinaratra azo avy amin'ny angovo azo avozina. Efa misy ireo orinasa namaly ny antso mivarotra fitaovana azona herinaratra amin'ny vidiny mirary takatry ny sarababem-bahoaka indrindra ny any amin'ny tontolo ambanivohitra. Efa eto Madagasikara io orinasa io ary nanomboka ny tetika asany teny Taosy Omaly. Girardor Mambasoa sy Tojo Fanomezana. 700 ny mponina eto Madagasikara no kendrena isitraka herinaratra amin'ny alalan'ny angovo tsy mampiasa tambazotra na ilay antsona hoe hors réseau hatramin'ny taona 2024. Tanjona voarakitra ao anatin'ny mission 300 naroso ny banky iraisam-pirenena sy ny banky panafrikanina ao an'ny fampandrosoana izy io. Mamporisika ireo orinasa vahiny afaka manatratro io tanjona io ny banky iraisam-pirenena ka anisan'ireo orinasa efa namaly ny antso ny orinasa Sun King, orinasa mamokatra sy mivarotra kojakoja mamokatra herinaratra mandeha amin'ny masoandro. Sun King dia mba ahafahana manampy malagasy zany isitraka ny hoe jiro sy angovo avy masoandro zany. Tety Tosy no nanomboana ny tetikasa betsaka amin'ireo commune sy fokontany ety no tsy mbola misitraka jiro na akaiky ny renivohitra azy. Anisan'izany ny ao amin'ny commune Fiombonana. Betsaka ny zavatra mety ho tombontsoan'ny vahoaka manao ny zavatra izay anisan'izany ny ahafahana mandotso kelikely ny vidin'izao zavatra ao dia toy izany koa ny vidiny izay nambarana zareo teo ka dia makasitrahana ary ny rahaliany ary dia mba ho tonga ny amin'ny vahoakanay tsy ho ela ny fanatanterahana n'izao tetikasa ataon'ny fikambanan'izao. Iray amin'ireo toerana efa mampiasa ny fitaovan'ny Sun King ny Barao ny Gendarmerie eto Itosy afaka miasa mandritra ny fotoana rehetra ao anaty azavana ireo zandareto manomboka izao. Hoe tsy alefa le jiro rehefa amin'ny alina dia mba le jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro no faharoa ny azavana zany mitovy amin'le jiro reny ihany satria misy karazana anankitelo le izy dia misy mazavazava dia misy tena mazava dia afaka miasa foana koa zany zay amin'ny alina azy tsy atahorana ihany koa ny ataontsika hoe laobaty na ohatran'izany telefôna sisy. Tokantrano 10 sy iray tapitrisa no kendreny ity orinasa tsy miankina ity isitraka herinaratra avy amin'izy ireo hatramin'ny taona 2024. Manambahiny ny sampan'ny fampahalalam-baovao anomboka rahampitso ny tetikasa lehibe flyover eny Anosy Zato. Tonga eto indrindra Andriamatoa Philipson Aina tompona andraikitry ny serasera eo anivon'ny agence routière. Ny avy ato amin'ny ankavia koa ato Rasolondraibe Andria Mirantso lehibe ny tetikasa flyover miarabanareo mirahalahy dia tonga soa ato anatin'ny fampahalalam-baovao avy hatrany angamba dia apetrakintsika amin'ny fanontaniana hoe anomboka rahampitso tokoa ve ity tetikasa lehibe ity. Miaraba ny Renina, miaraba ny vahoaka malagasy manaraka ny televisionna malagasy amin'izao arivo izao. Marina dia marina tokoa i Renina fa tombokitsika rahampitso tolakandro ny fametrahana ny vadifototra amin'ny fanomboana ny tetikasa flyover izay ho tanterahintsika eny amin'ny rond-point Anosy Zato amin'ny rahampitso tolakandro. Mety anahoana ny endrik'izay? Ny endrik'izay moa dia amin'izay hoe fametrahana vadifototra anazy izay dia misy ny ataontsika hoe
fandebiasam-pitenenana ho raisin'ireo tompon'andraikitra ao anatin'izany moa filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara, ministry ny asa vaventy dia manarak'izay koa moa misy moa zany ny ataontsika hoe fanentanana ny olona eo ny fampahafantarana ny tetikasa amin'ireo vahoaka izay manamorona ny tetikasa flyover nosy zato. Ny tetikasa flyover moa dia araka ny fantatritsika tsara fa eo amin'ny rond-point ny anosy zato no anatanterahana azy. Dia eo amin'io rond-point ny anosy zato zany no anaovantsika an'izay lanonana fametrahana ny vatofototra izay. Dia eo zany tsika no manao azy amin'ny rond-point makany anosy-patrana iny zany no somaro tapaka ny lalana amin'izay fametrahantsika ny vatofototra ho fanombona ny tetikasa flyover izay. Mazava ho azy zany fa somary hisy fikorotanana ny fifamoivoizana mbola ho avy eo indrindra ny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny commissariat central anazava mikasika izay. Manaona kosa indray ny lafiny ara-teknika amin'izao efa vonona tanteraka ve? Miaraba Irène dia faly miaraba antsika mpanaraka ny télévision malagasy. Marina tokoa ny fanontanianao ankehitriny feno dia feno ny fepetra ahafahana manomboka ny tetikasa, efa vonona ny entreprise, efa vonona ny bureau d'étude anaramaso ny asa, efa vonona daholo ny avy aty amin'ny ministèran'ny asa vaventy sy ny agence routière. Tsy tokony rorosaina intsony zany ny isika vahoaka malagasy ny momba ny tetikasa flyover fa izy io dia efa hanomboka izy zany. Efa nisy indroa taona angamba izay raha tsy diso ny fifampiresahana mivantana tamin'ny mponina teny an-toerana izay voakasiky ny tetikasa efa milamina ihany koa veny amin'izay. Marina dia marina ny voalazanao le fifampiresahana mivantana miaraka amin'ny mponina dia efa nisy nanomboka hatramin'ny taona 2024. Eny ka mitohy hatramin'izao ny farany dia ny tamin'ny 9 sy ny 17 Jolay izay niarahana tamin'ny ONE amin'ny fahazahoana ny fahazoan-dalana amin'ny permis environnemental. Efa mandroso daholo ny rehetrarehetra momba izay efa nazavaina tamin'ny vahoaka ny mombamomba ny tetikasa ary tamin'izany fotoana izany dia efa nitenenina tsy afaka ny anao fandrodanana ny entreprise anao amin'ny tetikasa raha tsy voaray ny fanonerana ho an'ireo olona voakasiky ny tetikasa. Somary ampatsivo kely ihany anomboka rapitso ny tetikasa aritra firina ary ohatrany ahoana ilay pôzipôzin'ilay flyover avy eo? Eny tompoko, anomboka rapitso ny tetikasa dia aritra 4 volana. Izy moa misy ampahany roa, ny ampahany voalohany le eo amin'io rond-point anosy zato io zany ary ny ampahany faharoa ny fanaovana ny lalana, fanitarana ny lalana mivoaka ny pont anosy zato ka hatreo Antanimena-kely sy ny fanamboarana ny lalana hatreo Akadimbahoaka RN 58 zany ka hatreny amin'ny rond-point Maki. Ny andiany voalohany, ny ampahany voalohany no anomboka rapitso dia ny fanamboarana ny tetezana anankiroa no ao anatin'ny tetikasa. Tetezana anankiroa zany no atao eo amin'io tetezana hitantsika eo anosy zato io. Ny anankiray aloha no atao voalohany satria ny lalana dia tsindrina etona fa tsy azo tapahana. Io tetezana misy eo zany aloha ny andehanan'ny fifamoivoizana amin'izao fotoana izao. Rehefa vita ny tetikasa ny pont voalohany dia avily any indray zany ny fifamoivoizana dia izay vao afaka mandrava ny tetezana io hitantsika eo anosy zato io soloana tetezana vaovao. Zany hoe lasa 4 fois zany io tetezana io zany rehefa vita ny tetikasa dia mandray ny lalana amin'ny RN 1 iny 4 fois koa. Ankoatr'izay ny flyover moa zany ny RN 58 zany no ao ambony dia ny RN 1 ao ambany dia misy rampy anankiefatra rampy amin'ny teny baiko mampifandray ny RN 1 sy ny RN 58 zay ny tafiditra ao anatin'ny projet dia farany ny bretelle anankiefatra amin'ny sisiny satria mety misy tsy voatery andalo eo flyover daholo ny fifamoivoizana fa le bretelle anankiefatra amin'ny sisiny koa dia efa afaka mandray ny fifamoivoizana arakaraky ny lalana tiany mpitoatitra ale zany. Izay no ao anatin'ny tetikasa flyover. Eny ary dia akasitrany ianareo mirahalahy ny vahiny tato anatin'ny fampahalalam-baovao ampiditra ny vahiny hafa indray isika mirary soa anareo ary.
Ray ny vahiny faharosika mbola ao anatiny ity resaka tetikasa flyover ity ihany. Raha ny hery lefitry ny PDS an'Antananarivo renivohitra. Ny avy ato amin'ny ankavanaka kosa commissaire divisionnaire de police Razafindahy Manitra, commissaire central eto Antananarivo. Miarahaba anareo mirahalahy dia tonga soa ato anatin'ny fampahalalam-baovao. Araka ny efa nentin'ny vahintsika teo aloha dia rahampitso zany ny fanomboana amin'ny fomba ofisialy isetsika atao eny Nosy Zato anahoana ny fandaminana ny fifamoivoizana ho an'ny anivona commune Antananarivo renivohitra. Miarabantsika mpijery ny télévision malagasy, miarabanao Madame Irène, tsara no asiana fanazavana kely tsotsotra mba ahafahan'ny olona mahafantatra hoe ahoana tsara moa le fifamoivoizana eo Nosy Zato. Raha avy aty Nosy be tsika ho any Ampitatafika dia misokatra iny lalana iny, iny lalana mahitsy iny tsy misy tapaka. Raha avy any Ampitatafika koa tsika zany ka hiakatra aty Antananarivo dia iny lalana mahitsy iny tsy misy tapaka ihany koa. Misy ny lalana ho tapaka ato amin'ny ilany ankavanana dia Anosipatrana. Io zany tapaka tanteraka io. Ato amin'ny lalana ankavia kosa hitatsika fa misy an'le taxi brosy eo, io zany atreo amin'le taxi brosy no tapaka. Zany hoe raha monjy ny taxi brosy ianao zany afaka miditra avy aty andrefana Bojanahary dia tonga soa eo amin'ny taxi brosy. Na izany na tsy zany. Raha avy aty Ampitatafika tsika ohatra ka ho any amin'ny fasankarana dia afaka andehanana dia misy chaussée iny lalana iny zany afaka andehanana fa le iverenana tsy afaka intsony. Zay zany izy amin'ny avangovangony tsotra na nazavako azy ny tanàna Antananarivo sy ny fitondram-panjakana dia mamerina deny zao fisaorana ho anareo amin'ny fanelingerena ny alana tsiny fa zava-dehibe loatra tetikasa ty karariny sy intsiny raha amboaritsika sy arahantsika satria betsaka zay niezaka nanao an'izy ity fandroany ty vao tena tanteraka ka dia mamerina ny fialantsiny zay amin'ny fanelingelena nataoko. Eo anivon'ny polisy-pirenena kosa manahoana ny fitandrona ny filaminana ho andrapitso? Voalohany teny aloha dia faly miaraban'ny Irène dia faly miaraban'ny voaka malagasy mijery ny télévision amin'izao fotoana izao. Fandrinao mikasika ny filaminana mazava ho azy fa ny tetikasa dia ho atomboka rapitso ary tsika rehetra dia mila n'izany filaminana zany. Maro dia maro ny mpitandro filaminana ahitsika manomboka rapitso ary ny mpitandro filaminana dia misy ireo atao hoe miaramila, zandary ary ny polisy-pirenena na ny hoe hery fialovana sy filaminana. Azotsika tarafina sady zany ny hoe fahendren'ny malagasy manaiky izay fandaminana rehetrarehetra zay. Raha iteny mikasika ny resaka famoivoizana teo mazava ho azy fa misy zany ny atao hoe fandaminana kely amin'ny resaka famoivoizana. Misy mpitandro filaminana efa napetraka amin'ny toerana ireny izay manondro izay lalana tokony andehanana sy ny lalana izay voarara tsy tokony andehanana. Ka tsika moa zany malagasy manana ny fahendrena dia matoky an'izay fahendrena zay amin'izay torohevitra sy toromarika rehetra izay omen'ireo hery fiarovana sy filaminana ireo. Tiako ny manamarika ho antsika vahoaka malagasy fa ny fitandrona ny filaminana sy ny fifamoivoizana dia andraikitry ny FDS manomboka rapitso ary mandra-patapitry ny io tetikasa flyover io. Ya, mazava daholo ny amin'izay ankasitrany ianareo mirahalahy ny vahiny tato anatin'ny fampahalalam-baovao dia mirary soa anareo ihany koa. Naovenao aminao koa Madame Irène. Misaotra betsaka nandray anay dia mandra-peo nandray tompoko. Toizantsika ny fampahalalam-baovao, anisan'ny tena nanampy ny tantsaha tao sakay sy ireo faritra manodidina ny fisian'ny guichet agricole kanefa dia niato izany fitoerana izany tao anatin'ny taona vitsivitsy. Nanapa-kevitra izao fitondrana fanavaozana izao fa averina iodina indray ny fitoerana ary ho ampitomboina ireo tolotra ao aminy. Anampy amin'ny fahatratrarana ny fahavitantena ara-tsakafo ny famerenana izay guichet agricole izay. Araka ny ambin'ny vaovao entiny Miray Andrianjafy sy Roger Andriamanalina.
efa taona vitsivitsy no niato ny guichet agricole eto Sakay dia izao iverina iodina izao indray amin'ity taona 2024 ity ary ampitomboana ihany koa ireo tolotra ho an'ny tantsaha. Fiara-miasa ny fitondram-panjakana malagasy ny tsy miankina dia ny Agrima. Namany mipetrapotsiny ihany ity toerana ity ary natao karazana fitehirizan'entana ka tsy miasa amin'ny tokony iasany. Raha ny tokony ho izy zany dia tokony ho hitato na ny famatsim-bola ihany koa, ny mpamatsy vola madinika, ny FDA na ny Fonds de développement agricole, kanefa noho ny tsy fahatomombanana izay misy zany na eo amin'ny jiro na eo amin'ny rano sy ny fampandehanana amin'ny ankapobeny an'ity fitoerana ity dia tsy miasa izy reto. Nefa raha ny fahitantsika azy dia fotodrafitrasa tena natao hanampy ny tantsaha mihitsy izy reto. Ireo fitaovana ireo ihany koa dia fitaovana tena natao ampiasain'ny tantsaha hanatsarana ny famokarana izay ataony ary mazava ho azy fa nandaniany ny fanjakana vola tsy toko tsy firohana ny toerana toy itony kanefa dia mipetraka fotsiny. Ka noho izany dia tonga eto zany ny ekipan'ny ministera mba hifampidinika sy fanapatapakahatra amin'ireo mpisehatra rehetrarehetra mba hahafahana mampiasa an'ireto toerana izay nandanitsika vola ireto mba ho tombotsoan'ny tantsaha sy hanatsarana ny fomba famokarana aty amin'ity faritra ity. Tsy ifina fa ny guichet agricole dia ifitoerana manome ireo tolotra fototra ho an'ny tantsaha toy ny torohevitra ara-pambolena, manampy amin'ny fahazonana famatsim-bola ara-pamokarana, ny fanampiana amin'ny fananatany, ny fisitrahana ireo anam-pamokarana toy ny fitaovam-pamokarana, ny zezika amin'ny masom-boly ary ny fanodinana sy ny fitehirizana vokatra. Fanotanterahana ny vavalam-roapolo ny volana Jolay lasa teo ihany koa ny fanaovana fanambaram-pananana teo amin'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo niaraka tamin'ireo taleparitra sy ireo mpandrindra nasionaly sy ireo tompon'andraikitra eo amin'ireo tetikasa sy fandaranasa eo anivon'ny ministera. Ny eo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo dia manana direksion anankiray manokana mihitsy ny amin'izay ady amin'ny kolokolo izay finiavana izay dia midika tsara mihitsy ny amin'ny itspo sy ny amin'ny fahatsapatena tsirairay fa tsy zavatra mora izany ady amin'ny kolokolo izany fa raha ny tsika rehetra no mitambatra miady amin'ny kolokolo dia azo everina fa tsy ho ela dia ho resy io kolokolo io. Teto amin'ny Bianco teto Ambobao no nanatanterahana izany. Iverina kely any ivelany ampita ranomasina vetivety isika. Tao anatin'ny herinandro dia mpanao gazety sy matianina amin'ny resaka fampahalalam-baovao avy amina firenena 20 aty Afrika no niofana manokana tany Moscou tany Rosia. Fifanana izay nokarakarain'ny Russia Today Academy tao anatin'ilay fandaranasa Nouvelle Génération. Ny mpanao gazety tody fanomezana no solontenan'ny televiziona malagasy tao anatin'izay. Izy ihany koa no hitondra ny vaovao sy ny fanadihadiana mikasika izay fiofanana azon'izy ireo izay. Ndawary. Eto Moscou Rosia, mpanao gazety, mpanolotra vaovao, toy ny andahatsoratra izany hoe matianina amin'ny fampahalalam-baovao miisa 130 avy amina firenena 20 aty Afrika no nomen'ny RT Academy fiofanana, hanatsarana sy hanamafisina ny fahaiza-manaon'izy ireo. Anisan'ny lohahevitra lehibe ny anarana manokana tao anatin'izany ny fanatanterahana fanadihadiana na reportage matianina sy tsara kalitao nefa mampiasa fitaovana toy ny finday. Toy izany ihany koa ny fomba fampitana mivantana vaovao tampoka iray ary indrindra ny fampifandraisana ny asa fanaovana gazety mahazatra amin'ny intelligence artificielle. Nojerena ihany koa ny fomba fiasa ao amin'ny RT français sy ny RT international. Ahoana ny fomba fanangonam-baovao, ny dingana rahana rehetra hatrany amin'ny fanolorana izany, nalalaka ireo mpiofana ny tsidika ny studio. Nahetsiky ny RT avokoa ireo mpiasa ao aminy, ny zaratraika efa tamin'ireo mpiofana, teo ny mpanao gazety, ny mpanolotra vaovao, ny pakasary sy ny maro hafa.
C'est un vrai plaisir et un grand honneur de parler de la part de RT, de partager notre expérience avec nos homologues africains, avec de vrais professionnels, il faut le souligner. J'ai partagé mon expérience de travail du reporter sur le terrain, donc comment est-ce qu'on prépare les questions pour les grandes interviews, comment donc on travaille avec les ministres donc des Affaires étrangères. Ankoatra ny fiofanana teo ambony latabatra, anisan'ny tena nampiavaka ity fiofanana ity ihany koa ny fampiarana avy hatrany. Nasaina ny safidy loha-hevitra iray avy ireo mpiofana ka iny no nanaovana fanadihadiana teny an-kianja. Raha ho an'ny ekipa nisy ny televiziona malagasy dia loha-hevitra noraisina ny resaka momba ireo mpivarotra kafe izay mameno ny arabean'i Moscou. Toy izao ny ampahany tamin'ny fanadihadiana natao niaraka tamin'ireo mpanao gazety miisa 5 avy amin'ny firenena hafa. Depuis quelque temps, ces deux amis ne s'étaient pas revus. Pour leur retrouvaille, elles ont choisi de partager un café dans l'un de ces kiosques. On se voit à peu près une fois tous les 3 mois et donc on a décidé que c'était aujourd'hui la journée. Est-ce que vous avez des saveurs préférées en matière de café? Cappuccino. Selon ce manager, le café se vend comme des petits pains à une vitesse accélérée plus que l'alcool. Pour ceux qui n'ont pas le temps de s'asseoir, le café a emporté, séduit par sa rapidité, mais aussi par son goût. Raha ho an'ny RT nambarany mpitantan'ity fahitalavitra ity fa ankoatra ny fizarana nataon'izy ireo dia maro ihany koa ny zavatra azo avy amin'ireo mpiofana. Ny RT raha teo manana ratsy mangaika maro aty Afrika ka mila mahafantatra ny fomba fiasa sy ny mety olana sedrain'ny tsirairay. Amin'ny mahafiofanana azy moa dia nisy ny fanolorana taratasy manamarina ny fahavitan'ny fiofanana ho an'ireo mpandray anjara tsirairay. Tombony lehibe ho an'ny mpanao gazety eo amin'izay tontolo ny asa fanaovana gazety izay ny fahafahana mahazo fiofanana tahaka ireny any ivelany. Iverina amin'ny vaovao eto an-toerana isika miantso fandraisana andraikitra avy amin'ireo solombavam-bahoaka ny GNZ manoloana ny trangana fahaverezan'olona sy von'olona misy eto Madagasikara. Nambaran'izy ireo tamin'ny mpanao gazety androany fa tokony hijoro voalohany amahy ity olana ity ny anivon'ny antenimieram-pirenena. Etona dia tianeo ny ayahanay izay manoloana ny tsy fandraisana andraikitra ataon'ireo mpindrana ny lapeny Tsimbazaza dia ireo solombavam-bahoaka izany manoloana ny voina miatra amin'ireo vahoaka izay ambony izy ireo fa solomy tena. Zavatra ifampitranga matetika hita tao amin'ny tantaran'ny firenena zavatra tahaka izao ary mihevitra izay fa misy kajikajy politika maloto ao ambadika ilay izy. Noho izany takina ny fandraisana andraikitry ny ambaratonga mpanjakana tsirairay avy indrindra ny famoahana ny anaran'ireo olona izay fantatra fa voaroiroy amin'ity raharaha ity. Efa natsidiky ny député fetra ilay izy saingy mbola tiana ny namafisana hoe alao hivoaka ilay anaran'olona na tompona ndraiky mpanjakana iza ilay izy na olona ambony iza ilay izy dia tiana ho fantatra ilay anarana. Tsy afaka teriterenao anatin'ilay hoe secret d'enquête tsony ilay izy satria raha tsy ahivina volana vitsy lasa zay nisy mpitolona nanao atteinte à la sûreté de l'État soi-disant dia nivoaka ilay secret de l'enquête, nivoaka ny anarana, nivoaka ny capture d'écran ka maninona amin'ny zavatra miatra amin'ny vahoaka ohatran'izao tsy azo avoaka ilay izy. Heverina eo firaisana tsokombakomba amin'ny mpanao ratsy ny fitehirizana izany. Averina etona fa mbola tsy niala tamin'ny foto-kevitry ny tolona izahay farany tianay ampafantatra fa manomana hetsika lehibe izay andraisan'ny tanora rehetra anjara izahay dia ny conclave izany ary manentana sahady ny tanora irahina ary araty aminay manontany rasana. Zay ny fanambaran'ny GNZ zany fa manana anjara toerana lehibe ary omena sehatra ao anatin'izao fitondrana izao ny vehivavy raha nambarany ministra misahana ny fanavaozana teo ampanokafana ny atrika asa fanentanana amin'ny fandraisana anjara ny vehivavy sy ny tanora anatin'ny fanavaozana. Miray Andrianjafy sy Roger Andriamanalina.
Maherin'ny 570 eto Madagasikara dia vehivavy, ny 420 no tanora latsaka ny 520 taona. Sokajin'olona izay manana toerana lehibe eo amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara. Ahoana no ahafahana mametraka ireto sokajin'olona ireto amin'izay sehatra ny fanavozana izay? Ao anatin'izany ny fametrahana ny rafitry ny fifidianana, lalam-panorena eto Madagasikara, ny lalàna misy eto amintsika ao anatin'ny dinga fanavozana. Izay no ny fantohana tato anatin'ny ity atrikasa ity. Zavatra andrasana eto dia idinidinika zany ireo vehivavy mpitarika eto Madagasikara izay efa manana ny andraikiny avy. Misy avy ao amin'ny société civile, misy mpikambana amin'ny antoko politika, misy mitarika fikambanana tsotra, misy misehatra amin'ny asa-panjakana. Dia andinika zany ahoana ny fomba andraisana anjara ny vehivavy sy ny tanora bebe kokoa amin'izao processus ny refondation izao. Anisan'ny notiniana teto ny fomba anamafisan'ny solitena eo amin'ny rafitra fanapahan-kevitra, ny fanentanana sy ny fiarovana ny hevitra na plaidoyer, ny serasera stratégique, ny fandraisana andraikitra mahomby ambolavolana fikaonan-doam-pirenena idirana ao anatin'ny fifidianana. Nambaran'ny minisym-panjakana misana fanavaozana fa efa misy ny ezaka ataon'ny fitondrana amin'izay fampandraisana andraikitra ny vehivavy izay. Hitantsika fa misy ministra vehivavy maromaro ao anatin'ny gouvernementa dia anisan'ny fanomezana lanja ny toeran'ny vehivavy zany. Kanefa ao anatin'ny fanavozana manontolo kosa dia manana anjara toerana lehibe, tena ngeza be ny tanora sy ny vehivavy. Anjaran'ny tsirairay no mijery hoe aiza no hiditra izy satria raha miresaka fikaonan-doam-pirenena izay anisan'ny ahatongavantsika ny fanavozana dia hijery hoe aiza izy no hiditra amin'ny antanan-tohatra aiza hitokana manao fekevitra manokana ve ny vehivavy fa isika malagasy rehetra tsy misy ahilikilika ao anatin'izany fanaovana fanavozana na fikaonan-doam-pirenena zany. Ny CNFM na ny fikaonan-doam-pirenena momba ny vehivavy eto Madagasikara no mikarakara ity hetsika ity izay toana ny OIF, hetsika izay naharitra 2 andro. Any Port Berger tafatsangana ny vondron'olona ifotony ao amin'ny tobamasina Kristy Vohombo ao Mangaoka anampy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny manodidina. Nahitamboka ny fanentanana ao amin'ny famokarana zanakazo sy ny ady amin'ny doro ala izay manimba ny fambolem-bary any an-toerana. Vola Rafarasoa sy Toutson François. Tsy mionona amin'ny fitorinan'ny filazantsara ihany ny tobomasina Kristy Vohombo atao amin'ny fokontany Mangako fa mandray anjara ihany koa amin'ny fikolokoloana ny tontolo iainana manodidina. Antony nananganana ny fikambanana ny vondron'olona ifotony izay manentana ny mponina amin'ny fampitsaharana ny doroala, ampianatra azy ireo kosa ny fikajiana ny atiala mba ampisy ny rano izay ilain'ny tantsaha amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny. Tsy vokatra zany le vary aty aminay ka rehefa najoro ny VOA efa manomboka sahady zay karakara ny momba ny hala mba tsy hisy any fasika eny amin'ny tanimbary misy anay mikasika eo rano fisotro tionay ao sy mbatin'olo tapahin'olo tion'ny rano fisotroanay hotain'olo le rano tena sahirana zay mitariky microbe ratsy zany le zavatra entin'ny rano avy akany sotroanay aty ka rehefa tonga zare nanangana io VOA taty aminay nandray andraikitra feno zay ary mangatika koa zahay amin'ny fiara-miasa satria tsy mahavita irery zay raha tsy anareo any ambony no magnampy zay aminazy tegna mahatsara marary mihitsy zay amin'io tanimbarinay sombatiny sy ny rano sotroanay litovin'olo. Ilana fitantanana maharitra ny atiala eto Mangako efa natomboka ny ezaka amin'ny fambolekazo saingy mila fanampiana avy amin'ny fanjakana amaro toerana ny fiarovana azy. Fivelomana ho an'ny mponina koa le atiala io zany hoe tsy arovana tsikitiana izy io fa misy fitantanana azy mba hijoro tsara ny atiala ary ho velona ny mponina. Zany natonga ny pépinière voalohany nataonay dia acacia. Zany hoe io azo io malaky maniry fa azo ampiasaina tsara koa rehefa milanao charbon.
Efa zay zao no fanentanana ny mponina eto tsika no karakaran'ireo zanak'azy ireo itsika no nanomana azy tamin'ny octobre 2025 iny dia tamin'ny décembre teo no nanomboka nanao namboly azy raha tsy diso any amin'ny T 3000 pieds any no efa navoly zao ary rehefa mandalo eny amin'ny faritra nametrahana azy dia mahafinaritra fa mijoro tsara reo manjoma reo zao. 10 taona izao no nisian'ny Tobomasina Kristy Voaombo eto amin'ny Fokotany Mangako izay manaraka ireo fombafomba rehetra tao any amin'ny tobo lehibe an'Ankaramalaza mandraisa mitsabo olona marary avy amin'ny lafo valon'ny nosy ihany koa izy ireo. Ary ny amaranantsika azy indraimbava amin'ny fanatanjahantena ho tanterahina ny ray hatramin'ny 9 aogositra ho avy izao eto Antananarivo ny fifananana nasionaly ho an'ny latsaky ny 17 taona lasy vavy taranja basketball etsy amin'ny kianja mitafo Mahamasina. Anana solotena hiatrika izany ireo ligue paritra rehetra misy eo anivony federasiona ny basketball izay. Dia ankasitransika rehetra ary nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany misaotra ny ekipa rehetra ihany koa Iantsarakotmanana no hiaraka aminao manomboka rahampitso ny tenako mametraka ny velomamandra mpiaona ho amin'ny alatsinainy indray mirary sorte classe